Fanomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaintsika amin'ity alarobia ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola mena ny izao tombonandro ihany koa meno ny teniny ahafahantsika mandeha araka ny sitrapony araka ny fahamarinana izay avy aminy. Raha indirantsika raha ny amin'izao mofinaina izany rehefa afaka isika. Tompon'Andriamanitra misaotra anao mandrakariva izay satria avy aminao ny antom-poisinay ary matoa izay mbola eto ankehitriny dia noho ny fitiavanao ka metezanao moko zavatsoa aminay tsirairay avy eto aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe miara-miasa amin'ny lanitra. Tarainy Filipiana 2:12 sy 13 manao hoe miasa mitahotra sy ny ovitra hatanteraka ny famonjenanareo. Fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka ny famonjena anareo. Amen. Miankina tanteraka amin'Andriamanitra isika olombelona eo amin'ny asa famonjem-panahy. Tsy haintsika amin'ny herin'ny tenantsika samy rehery ny hanao dingana keo amin'ny Kristy raha tsy tao amin'ny fanan'Andriamanitra isika. Io mandrakariva izany fitaomana izany ary ho eo hatrany ihany koa raha tsy mampalahelo ny fanahy masina isika noho ny fiziriziriny handahany koa. Ny fanahy masina dia maneho tsy tapaka amin'ny fanahy ny tompo-maso momba n'ireo zavatra mahakasika an'Andriamanitra ary manaiky ny saina. Raha manaiky ny saina ary misokatra ihany koa ny varavaran'ny fo dia hiara-mitoetra amin'izany olona izany tokoa Jesosy. Raha vatany vao mampirona ny sitrapontsika hifandrindra amin'Andriamanitra isika dia efa vonona eo ny fahasoavan'i Kristy hiara-miasa amin'olombelona. Saingy tsisy olo antsika hanao ny asantsika izany raha tsy isika mihitsy no manapa-kevitra sy vonona ny asa. Araka izany dia tsy nabetsaka ny fahazavana na ny profy miavovona izany no hanaovan'ny fanahy, tsy izany mihitsy fa ny olona ihany izay mandray ny fahasoavana. Matsapa ihany koa sy manaiky ny zavatra izay fantany fa marina sy mahitsy ary miara-miasa amin'ireo eraky ny lanitra ny tondren'Andriamanitra hiasa ho famonjena ny fanahy. Raha mitoetra ao amin'ny tsy fankatoavana sy ny fahotana ny mpanota na ihany koa ireny mpikomy ireny dia mety hamirapiratra manodidina azy ny fahazavana avy any an-danitra saingy tsy hahatapaka ny hery mahasinto ny lainga sy ny fandrehoana ny fitrakin'izao tontolo izao. Aza mankatoa ny feon'ny mpamitaka izay mifandrindra amin'ny sitrapo tsy voamasina fa ny sitrapon'Andriamanitra no ankatava. Iankinan'ny zavatra rehetra izany moa hoe ny olona hiara-miasa amin'Andriamanitra ny fikasana na ny fanaovana. Raha mametraka ny sitrapony hiandany amin'Andriamanitra ny olona ka milefitra tanteraka amin'ny sitrapony dia hanala ny sakana izay nahorin'izany tenan'izany ihany ny ezaka ambony sy masina ataony. Ho voafafatsy eo ambaravarany fo ny fakofako ary ho rava ny sakana izay mamey ny fanahy. Hivony varavaran'ny fo ary hiditra ao tokoa Jesosy ka hitoetra ao tahaka ny vahiny raisina am-pifaliana. Dia izany no irina mba hiseho amin'ny fiainanao Kristiany no tompo sy mpamonjy anao. Amen. Ry Tompon'Andriamanitra mbola misaotra anao izany amin'izany teninao izany. Irina indrindra tokoa ny hatanteraka izany ao amin'ny fiainana tsirairay avy ka andray anao ampatokiana amin'ny fahafenoany tokoa anay izahay. Anaran'i Jesosy. Amen. Piaro